Makasika ny finoana kosa ny fadimy amby roapolo ny volana May no atserovan'ny fiangonana Kimbanguiste ny nahaterahan'ny Jesoa Kristy raha toka ny fadimy amby roapolo ny volana desambra no hanamarihan'ny fiangonana kristiana izany mazava ho azy nisy ny fotoam-pivavahana lehibe notanterahana teny Andavamamba tamin'ity andro Androany ity. Rehefa taonay ny Noely zay halina zany sasakalinanay Androany vavaka iombonana miaraka amin'ireo Kimbanguiste maneran-tany raha ny tena marina tokony ho an'ny kamba any Kinshasa amin'izao ory tenenako eto zao fa noho ny rahapirenena dia nahazo alalana hitarika mivavaka eto ka mampahalala fotsiny aho fa eo amin'ny 37 000 ny olona tonga ny kamba tonga ao ny avy ny Canada ny Amerika Atsimo sy ampovoany ny Europe firenena maro ao Europa hatrany Australie ary indrindraindrindra firenena maro ao Afrika ka ny zavatra lehibe aminay dia ny hoe fanamarihana. Androany dia misakafo tsara zahay Androany satria fety ny andro fa aminay raha mandre zay hoe fifadikanina ça ne se décrète pas, tsy misy lalàna na terena hanao an'izany raha nanao fifadikanina zahay sy ny professeur Randenatoandro professeur zay nanao teo amin'ny Tsangambatotra Laimongo dia ampitiavana baiboly no entinay teo na vita efapolo andro zay miditra maraina tsy miala eo raha tsy arivo ary zavatra zany dia niteraka zavatra lehibe satria nanaiky ny tao amin'ny assemblée nationale fa nanao ny vote de confiance ary dia anisany nahatonga ny président Jean Philibert niala tamin'izay fotoana zay.